fandarana farany dia narahantsika teto ny famantarana ny ambangovangony amin'ny ankapobeny ny Institut National de Sciences et Techniques Nucléaires INSTN ivitoeram-pikarohana eo ambany fehiny ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy. No fantaritsika teto ny antsoina hoe angovo nukleary, betsaka ny fahatso-kevitra mahakasika azy io, fa ny tena nojerena teto dia ilaina eo amin'ny fampandrosoana ity angovo nukleary ity. Raha tsy resaka fa tsy ny fitsabonytsika, eo ihany koa ny fambolena, ny famokarana masomboly, ny fanadiovana ny rano sy ny sisa sy ny sisa. Amin'ny ankapobeny moa nanarahantsika ny fandaharana, fa ho any an'io kosa dia hiditra amin'ny atsipiriny isika ka ho fantaritsika manokana amin'izany ny fampiasana ny voka-pikarohana amin'ny angovo nukleary eo amin'ny famantarana ny rano. Ny rano aina na ho an'ny famokarana io, na ho an'ny fitaizana ny fahasalamana io, na ho amin'ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny io, mila raha no avokoa izany rehetra izany. Ho fantaritsika eto ny rano, inona no ho fantarina ny aminy, inona no ilana ny famantarana azy, ny fampiasana ny haitao nukleary no amantaran'ny mpikaroka ny mahakasika ireo rehetra ireo. Miarahaba tompoko lahy sy tompoko vavy, anasana anao ny fandaharana. Tsy toerantsika ty zao toerana anankiray misy laboratoire anankiray zay hojerentsika inona le ato. Ato moa zany ny laboratoire hydrologie isotopike, zany hoe laboratoire zay manao fikarohana ampiarina mikasika ny rano. Mikasika ny rano, zay zany no atao ato zany. Raha ohatra ny hoe resaka rano fotsiny zany no tena hoe jerevana ato. Resaka rano zany no tena jerevana ato amin'ny lafiny maromaro. Alohan'ny anazavako an'izay ngamba dia tsara aloha fatapatsaritsika azavaiko fohifohy ny atao amin'ny hydrologie, département hydrologie isotopique. Amin'ny hydrologie isotopique anazy zay dia miaingy avy amin'ny atao hoe isotope. Ina zany ny antsoina hoe isotope. Araka amin'ny fahafantarantsika anazy dia ny atome, azafady raha ataoko ampazavana azy kokoa dia anao vary amin'anana kely. Ny isotope dia atome zay manana nombre de nisan'ny proton mitovy saingy nisan'ny neutron samihafa. Zany hoe ny atome anankiray ny fahafantarantsika azy dia misy ny antsoina hoe neutron, dia proton, dia électron. Antsoina hoe isotope ny atome anankiroa raha ohatra ka mitovy ny isan'ny proton ao anatiny fa ny neutron samihafa. Satria moa rano no kirakiraina ato amin'ity département ity dia ny atome zay mandrafitra ny molécule ny rano zany no iasana ato anatin'ny département. Inona ary zay atome molécule zay fantatsika fa H2O. Ny atome ao anatiny zany dia misy ny atome d'hydrogène dia misy ny atome d'oxygène. Ny anarantsika hatramin'izay ny hydrogène dia neutron anankiray dia proton anankiray. Fa aty amin'ny rehefa miditra lalandalina kokoa dia misy ny antsoina hoe hydrogène zay manana neutron anankiroa antsoina hoe deutérium, dia misy ny hydrogène anankiray zay manana neutron anankitelo. Dia zay indray ny antsoina hoe tritium. Inona no mampiavaka an'ireo? Antsoina hoe stable ny atome anankiray rehefa tsy miova mihitsy izy amin'ny fotoana rehetra. Antsoina kosa izy hoe radioactif, zany hoe misy ny antsoina hoe atome radioactif raha ohatra ka mihena ny tany ao anatin'ny fotoana maromaro na maharitra. Izy zany araka ny teneniko teo moa vokatry le ny fisian'ny tritium, satria mety ho tonga fanontaniana hoe fa maninona no misy tritium zany ny ranonorany. Dia satria tamin'ny fotoanan'ny fanandramana nukleary taloha, bomba nukleary taloha, dia niakatra be zany ny tahan'ny tritium teny amin'ny habakabaka. Dia natsaratra zany io fanandramana nukleary io nanomboka tamin'ny taona 390. Dia kanefany mbola misy tritium foana zany mihodinkodina ety ambonin'ny tany. Misy ihany koa moa zany ny
fisiny ara-boajanahary fa ny tena nampiakatra azy zany dia vokatr'ireo fanandramana nucléaire nisy tany aloha tany amin'ny ilabolatany amin'ny varatra dia izay zany no mbola mampisy ny tany tritium amin'izao fotoana izao dia satria efa nanomboka tamin'io fampitsaharana ny fanandramana nucléaire io dia efa nihena ny tahan'ny tritium ety amin'ny habakabaka dia tsy maintsy manao ny antsoina hoe enrichissement électrolytique zay moa zany terme technique fiantsonana azy zany hoe raha ohatra zany ka atao anatin'ity rano ity ataontsika hoe misy tritium ataontsika hoe 10 anatin'ity rano atsasa litra ity dia ahena zany satria hoe ny tahany atao anatin'ity ahena mba ho mora kokoa zany ny andrefesana azy dia ampidinina ty volume ty fatra ty ho 20 millilitre zany hoe miainga 500 millilitre zany ahena ho 10 millilitre amin'ny alalan'ny électrolyse de l'eau ahena zany mba ho mora refesina ilay tritium ao anatin'ny rano dia ahena zany ilay volume zany hoe esorina ilay molécule maivana fa ny molécule mavesatra no ahena anatina fatra kely alohan'ny anaovana an'izay nefany misy fikarakarana tsy maintsy atao satria ny rano rehetra dia misy sira mineraly ao anatiny ny sira mineraly ao anatin'ny rano dia mety hanimba n'ilay électrode le anaovana ny électrolyse anaovana zay fampianana zay dia mety hanimba n'ilay électrode dia asorina zany ny sira mineraly ao anatiny dia zay zany ny antony anaovana n'ilay distillation alohan'ny anaovana n'ilay électrolyse rehetra zany efa miala ny sira mineraly rehetra tonga dia ty zao le rano vao nalaina le rano analantsika teo zany arotsaka atao anatin'ity baolina ty dia afanain'ity harona ty afanain'ity harona ty zany le reto ballon reto dia lasa entina le rano dia ampandalovina rano mangatsika indray zany atao anatin'ity dia le entona mafana zany ao anatiny ao raha hitanareo misy tuba kely iny ao anatiny dia iny tuba kely iny zany mandalovan'ilay entona mafana dia rehefa tratra n'ilay rano mangatsika eto ambony dia miverina ao rano indray dia satria ny sira mineraly amin'izay fotoana izay tavela atao anatin'ity baolina ty fa tsy lasa entona miaraka amin'ilay rano dia lasa mahazo rano madio mangatsakatsaka zany tsika dia ny fepetra tsy maintsy arahana fotsiny zany satria ny tritium mavesatra no izy mavesatra zany dia traparany ato anatin'ity baolina ity izy dikan'izay tsy maintsy atao ritra tanteraka zany ny rano rehetrarehetra atao anatin'ity mba tsy hisy very zany ilay tritium izay tiantsika ho jerena zay zany dia eto moa zany rano anakenina zany no miaraka atao zany eto fa mitovy daholo ihany zany fomba fiasan'ilay izy ilay rano madio mangarara zay azontsika teo indray zany alefa atao anatin'ity ty moa zany raha sokafana dia tuba lavalava ohatr'izao izy eto moa zany ny anaovana ny hoe électrolyse de l'eau ity zany misy anode sy cathode dia ao anatiny io alatsaka ao anatiny io zany ilay rano madio dia ny cathode zay limonténa le izy dia reliena amin'ny courant zay misy plus sy moins zany hoe ny cathode reliena amin'ny plus ny anode reliena moins eto moa zany dia échantillon 10 zany no 20 nisan'reto zavatra reto fa ny 10 amin'ireo zany no rano tiana ho refesina fa ny anaky 10 indray zany ampiasaina amin'ny antsoina hoe standard zany hoe rano izay efa fantatra ny tahany tritium ao anatiny fa entina hikajiana indray an'ilay izay mbola tsy fantatra ny taha ao anatiny dia fanontaniana hoe inona moa zany reto zavatra reto satria ny électrolyse de l'eau rehefa alimenté ny électrode zany hoe ny anode sy ny cathode dia séparé tapaka ny antsoina hoe ataoko hoe tady
mitohy ny molécule d'eau zany hoe satria molécule d'eau H2O misy atome d'hydrogène atome d'hydrogène dia tapaka zany izay fifandraisan'ny oxygène sy hydrogène zay rehefa tratran'ilay courant fa sotomin'ilay anaotsika atodiny izy anankiroa dia mivadika gaz zany hoe misy gazy hydrogène sy gazy oxygène indray zany azontsika avy eo dia satria tsy ilayntsika izay gaz izay dia avoaka amin'ny alalan'ireto tuyau reto zany ilay gaz dia izy reny hitantsika miboiboika reny zany hoe asiana menaka kely zany ao anatin'io ahafantarana hoe tena mivoaka ilay gaz ahafantarana hoe tena mandeha tsara zany ilay chaîne ao anatiny ao hoe mandeha tsara zany ilay électrolyse dia ny faharetan'ny fanaovana an'ity électrolyse ity zany eo amin'ny 7 andro eo raha ohatra zany ka niainga 500 millilitre tamin'ny voalohany dia afaka 7 andro izay izy eo amin'ny 20 millilitre eo sisa ny rano izay ao anatin'ity tube ity zany rano 20 millilitre izay azontsika avy tany amin'ny électrolyse indray zany dia atao ao anatin'ity tavoahangy kely ity zany hoe ity eo amin'ny 20 millilitre eo zany ny atao anatin'ity dia atsofoka atao anatin'ity amin'izay zany ilay rano 20 millilitre dia ity fitaovana ity no mandrefy an'ilay tritium ao anatin'ny rano dia fantatra zany avy hatrany tsisy zavatra atao zany fa tonga dia avoakany eto amin'ny écran zany hoe firy ny tahan'ny tritium izay tao anatin'ny rano dia izay zany no ataoko hoe lalana lalovana raha ohatra ka hijery izay tahan'ny tritium izay ao anatin'ny rano izy moa araka ny teneniko teo hoe maro ny ampiasana an'io tritium io fa ny tena ampiasana anazy zany dia andrefesana n'izay taonan'ny rano izay raha veriko kely hoe ny taonan'ny rano no ahafantarana fa misy fitsihifana ny rano ambanin'ny tany anankiray ohatra hoe raha ohatra hijery lavadrano anankiray zany dia raha hijery hoe moa ve misy fitsihifana ve ao anatin'io sa mety ho maina io afaka fotoana maharitraritra dia manampy antsika be dia be zany ny fahafantarana sy ny fampiasana izay tritium izay zany ahafantarana izay tena hoe antony ampiasana azy zany dia mba hananana rano maharitra hoe satria moa amin'izao fotoana izao izay efa fantatsika fa misy ny fiovaovan'ny toetrandro izay mety hahamaina ny rano ambanin'ny tany dia zava-dehibe zany ny fahafantarana an'izay tahan'ny tritium ao anatin'ny rano izay ahafahana mitantana ara-dalàna zany hoe amatsiana rano amin'ny toerana anankiray ahafahana zany mahafantatra hoe aiza ny rano tokony ho ampiasaina mba amatsiana ohatra tanàna anankiray. Tapitra ny fandarantsika sarosarotra amintsika ny mety mahazo ny voambolana teknika kanefa ny zava-dehibe tena no fantarana dia ny hoe ny haitao nucléary fitaovana manampy atsika hoentina mamantatra ny antsoina hoe rano tsy eo amin'ny rano ihany fa ho fantaritsika indray amin'ny fandarana hafa ny mikasika ny antsoina hoe vimafontsy na ireny karazam-by hita any anatina singa maro samihafa ireny ary eo ihany koa ny mikasika ny rivotra sy ny fahadiovany ireo no ho votoaty ny fandarantsika amin'ny herinan'io toy izao indray metraka mandram-peona tompo klasy tompoko fa